niteraka savorivory ary niteraka resabe ny fisamborana ny ben'ny tanàna iray tany Tsarasotra Ambositra tany tamin'ity herinandro ity hatrany. Fantatra mantsy fa efa napetraka eo ambany fanaraha-mason'ny fitsarana ity ben'ny tanàna izay nosamborana ity amin'izao fotoana izao fa tsy nitazomana amponja. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity video ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miaraba hono namantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka sy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity. Araka n'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny fisamborana ny ben'ny tanàna iray tany Tsarasotra Ambositra no tena iompanan-tsika atao anatin'ity video ity. Fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara fantatra manaraka ireto. Nihetsika androbe vehivavy iray no nilentika anaty rano teny mitetezany Anosy Zato tamin'ity herinandro ity. Ary niezaka nitady an'izany vehivavy izay moa ny olona teny an-toerana teny satria tsy hita izay no ilentehany izay vehivavy izay tao anatin'io rano io. Efa tonga teny an-toerana kosa ny mpamonjy voina raha ny filazanana anatrimaso dia manana aretina mitaiza androbe io vehivavy io ka teo ampanasana lamba izy no nihetsika tampoka ny aretiny ary mandeha ny fikarohana azy amin'izao ankehitriny izao. Kolotsaina malagasy indray. Ny firiariana amin'ny maha-malagasy dia efa manasongadina ny maha-izy azy ny firenentsika hoy ny filohan'ny fanavaozana Kolonely Mikael Randrianirina teny Ivozy teny izay any fahatry ny Horombe iny tamin'ny andro ny alatsinainy 4 aprily 2024. Antony mandrisika ny fitondram-panjakana hanome lanja ny teny malagasy izany rehetra izany. Nanapa-kevitra ny filoha fa homena lanja manokana ny kolotsaina malagasy mandritra ireo andro izay manamarika ny tantaram-pirenena amin'ny alalan'ny fihetsika ara-javakanto sy ny fomba fitafy no hanehona izany manomboka amin'ny 4 Jona 2024 avy izao ho hiatrany ny fanazavany. Ka noho izay dia homena lanja manokana mandritra ireo andro izay manamarika tantaram-pirenena ireo manomboka amin'ny 4 Jona izao ny kolotsaina maha-malagasy amin'ny maha-malagasy azy izay. Any Antsirabe indray nilazany teo anivon'ny orinasa Jirama fa efa miverina amin'ny laoniny amin'izao fotoana izao ny famatsiana ny herinaratra ao Antsirabe ao. Manoloana ny fahatapahan'ny ireo andrin-jiro izay niteraka fahatapahan-jiro tany an-toerana tany miahiahy amin'ny fanaovana ankasoparana ireo fotodrafitrasan'ny Jirama ny tokony andraikitra any an-toerana any. Manao antsoavo amin'ny mpanjifa rehetra ireo ambaratonga mpahefana iny fotony eny araka izany ny eo anivon'ny orinasa Jirama hanamafy ny fiambenana ireny fotodrafitrasa ireny. Nilazany tsy handefitra amin'ireo izay tratra manao ankasoparana sy manakana ny ezaka fanarenana ny orinasa izay imasoana amin'izao fotoana izao ny mpitantana ny orinasa any an-toerana any. Ka tsy handefitra amin'izay tratra ao anatin'izay ankasoparana izay ireo tompony andraikitra ao anatin'ity orinasa Jirama ity raha toaka misy izany any an-toerana any. Madagasikara miroso amin'ny hamehana momba ny angovo mandritra ny 12 andro i Madagasikara araky ny filan-kevitry ny minisitra nanomboka tamin'ny andro ny talata 7 aprily 2024 lasa teo iny. Fanapahan-kevitra noraisina taoriny fahatsapana fa miaina anaty krizy lalina noho ny tsy fahatombanany famatsiana angovo manerana ny nosy noho ny ady izay misy any Moyen-Orient izay misy fiantraikany amin'ny andavanandro ny vahoaka malagasy izany rehetra izany. Ny fidirana amin'ny hamehana momba ny angovo no voalaza fa mamaly ny filana ho an'ny fahefam-panjakana hahafahana mamoaka vetrany no enti manana manokana hietrehana ny olana ara-pamatsiana angovo izay raha ho an'ny Madagasikara manokana izay ho resahana izay. Komina ambonivohitry ny Mahajanga indray manana ambimbava izay mitentina 2 miliara ariary mahery ny komina ambonivohitry ny Mahajanga. Fantatra izany nandritra ny fandinihana ny compte administratif 2024 voalaza fa tafiditra ao anatin'ny teti-bolan'ny komina ho amin'ny taona 2024 ny fampitomboana ny tambirana andraikitra ara-potodrafitrasa any an-toerana any. Azo lazaina fa misy ezaka ihany izany ny komina ambonivohitry ny Mahajanga ao anatin'ny izany rehetra izany. Ao anatin'izay hamehana arangovo izay tsy maintsy manaraka ny fepetra ny FMI na ny tahirim-bola iraisam-pirenena izay raha miasa isika mba hahafahana misitraka ny famatsim-bola avy amin'izy ireo ho hiatrany ministry ny angovo sy ny akoranafo Andriamatoa Radonirina Luka Rabiarmanana ary voalaza fa isan'izany fepetra izany ny fanarahana ny mécanisme d'ajustement automatique des prix
raha manaraka io fanitsina isam-bolana io anefa dia tsy maintsy mampiakatra R11 isam-bolana nefa mbola tsy hatratrarana ny vidin-tsolika tena izy ho lasa any amin'ny subvention any solika ihany koa ny vola amin'izay fotoana izay nefa ny vidin-tsolika miakatra hatrany raha ny fanazavany manoloana izany nisy ny ady hevitra izay natao teo anivon'ny ministeran'ny angovo tamin'ny FMI mahakasika ny fampiatoana ny fanitsiana ny vidin-tsolika isam-bolana ifanaraka ny vidiny eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ka antony tsy maintsy nidirana amin'ny hamehana arangovo izay misy amin'izao fotoana izao nambaran'ny ministre ny angovo fa sady tsy hanaraka an'io ajustement des prix automatique io no sady tsy hanaraka ny vidiny tena izy izay tsy ho takatry ny besin'ny maro ny vidin-tsolika fa tsy maintsy misy kosa ny kajy ara-toekarena sy ara-teknika izay iarahana amin'ny ministeran'ny toekarena sy ny fitantanam-bola ahafahana mametraka izay vidin-tsolika izay andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika ny raharaha ben'ny tanàna tany Tsarasotra Ambositra tany nahitra ponjavonjomaika ny ben'ny tanàna ny Tsarasotra distrikany Ambositra iny Andriamatoa Mikael Kennedy rehefa niakatra fampanoavana tamin'ny andron'ny talata 7 aprily lasa teo iny voaka maro no nitokana teo anolohan'ny fitsarana ka nanakana ny fandefasana azy any am-ponjany raha aloharany vaovao voaray avy any an-toerana trany nampahafantatra moa ny tonia-mpanao lalàna eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany tao Ambositra tao fa nisy nitrongy tamina milina ny tanin'ny diocèse-ny katolika ao imanitra commune Tsarasotra ary notapahana tamin'izany ny hazon'izy ireo nefa tsy nahazona alalana akory namboleny diocèse hazo indray izany kanefa nisy nanongotra hatrany notoriana ho tompon'antoka tamin'izany ny ben'ny tanànan'ny Tsarasotra tamin'ny 12 febroary 2024 lasa teo iny ny teo anivon'ny diocèse no nametraka ny fitoriana voatondro fa ny 12 martsa 2024 no hiakatra fampanoavana io ben'ny tanàna io nefa tsy tonga ity farany nampafantarana indray izy ny 24 martsa fa hiakatra fampanoavana ny 12 martsa saingy mbola tsy tonga hatrany noho izany nisy ny fanapahan-kevitra fa haverina ny raharaha ka miandry azy voasambotra vao fantarana indray ny fotoana hiakarany fampanoavana voasambotra araka izany ny ben'ny tanàna ny Tsarasotra tamin'ny alahady 5 aprily 2024 lasa teo iny taoriana angom-baovao izay azo avy tamin'ny polisy pirenena tany an-toerana tany ka niakatra fampanoavana izay moa izy ary nahiditra ponjavonjomaika rehefa avy eo noho ny fivoarany toe-draharaha ao anatin'izay fisamborana nyity ben'ny tanàna ity indray araky ny fanapahan-kevitra farany navoaka ny fitsarana dia napetraka eo ambany fanaraha-maso ny fitsarana indray ny ben'ny tanàna ny Tsarasotra ao amin'ny distrikany Ambositra ity fa tsy nahiditra amponja indray izy taorian'izay rehetra izay vokatry ny opposition izay napetraky ny mpisolo vavazy no nazahoany fahafahana io taorian'izay rehetra izay raha aloharany vaovao voaray hatrany nisy moa ny fihetsiketsehana izay nataony vahoaka teo amin'ny fitsarana mba tsy hitondrana anyity ben'ny tanàna ity tany amponja tamin'io andro ny fisamborana azy io araky ny voalaza hatrany azo lazaina araky izany fa milamina tsy milamina indray ity raharaha mahakasika ny ben'ny tanàna ny Tsarasotra ity amin'izao fotoana izao ka dia ho andrasantsika eo no mety ho toy nyity raharaha ity any aorianany izay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompo lasy tomboko vavy misoratsika rehetra nanaraka n'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito isan'andro tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa